tafiditra ao anatin'ny antoko politika nazo vokatra tsara tao anatin'ny fividianana bentanana sy mpanolotsaina ny malagasy miara-miainga. Raha ny tatitra navoaka ny MMM dia bentanana mihoatra ny 70 no azon'izy ireo. Listra candidat telopolo sy telonjato no natolotry ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ny fividianana no tanterana ny 1 Jolay lasa teo. Amin'ireo dia 7 no commune nazahoan'ny MMM bentanana araky ny nambaran'ny Laurent Ramarson. Commune zany no nazahoan'ny malagasy miara-miainga bentanana. Akoatr'izay moa dia mbola misy eo amin'ny 9 eo na 7 izay hatramin'ny afaka tandray zay no arazana hoe mbola nametrahana rakety amin'ny faritana fanafa fa anisan'ny zava-dehibe ohatry ny salamina mba na somary irery manokana dia Antsirabe tafitanana. Io kosa aloha dia le tena azo lazaina fa lafiana mihitsy io nanao zay azony natao zay fomba andrasaky politika anatin'ny anina candidat politika ny malagasy miara-miainga. Akoatra indro zany dia anisan'ny masina ezaka manokana ny avaradrano miantsona eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy. Indrindrindrindra amin'ny fitondrana dia fitondrana amin'ny firenena dia manana anjara toerana zany Antananarivo avaradrano zany saika avy eo no mipoitra ireo mpitondra valan-kanina mitana fahefana toy Madagasikara. Raha ny voka-pifidianana ao Antsirabe voalohany manokana dia ny tsy miankina transport cool no notoanan'ny antoko MMM. Raha ny vokatra tsy ofisialy navoakan'ny Senit dia 2 faingo 3 isanjato ny vato manan-kery no azon'ny transport cool ary 1 faingo 7 isanjato no vato azon'ny antoko TIM. Amin'ireo birao fandatsaham-bato 7 amzato misy birao fandatsaham-bato 3 no mbola misy olana.